antsika indray amty andro an'ity tonga soa eto amin'ny gasy mamaky baiboly dia hianatra momba ny fanaovana mpianatra tsika. Ahoana zany hoe fanaovana mpianatra zany izay no jerentsika nio. Zavatra misy zany anisan'ny tena tian'ny olona mihitsy ny matitoko 720 azafady hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Fa tena fa nieritreritra ve tsika hoe azotsika ny zavatra tiany Jesosy Kristy ampitaina amin'ny hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Fa izay no jerentsika zany amin'ny alalan'ny fijerentsika ny zavatra nataony Jesosy Kristy sy ny zavatra nataony Paolo atsika zany afahantsika makato izay iraka lehibe nampanaoviny Jesosy Kristy atsika zay. Ohatr'izao no hitondrantsika ny fotoana zany zaraintsika anankitelo izy ho jerentsika voalohany ny atao hoe mpianatra. Mila azontsika aloha ina ndikany hoe mpianatra satria miaingany mihitsy ny olana amin'ilay hoe fanaovana mpianatra rehefa avy eo satria tsika mieritreritra ny fomba azahoantsika azy hoe inona ny antsoina hoe mpianatra. Rehefa vita zay dia ho jerentsika amin'izay hoe inona ny mahazava-dehibe ny fanaovana mpianatra. Mahazava-dehibe ny fanaovana mpianatra dia aotsika mijery ny fanaovan'i Jesosy Kristy mpianatra. Hoe rehefa nanao mpianatra Jesosy Kristy ahoana ny nanaovany azy. Ary rehefa nanao mpianatry Paoly dia ahoana ny nanaovany azy. Zay no ahitantsika hoe inona mahazava-dehibe, inona mahatonga an'izy io hoe iraka lehibe zay. Ary ny fahatelo dia hijeritsika ny amin'ny fifidianana mpianatra hoe ahoana no atao rehefa hifidy mpianatra sy ahoana ny atao rehefa manao mpianatra. Zay zany ireo zavatra anankitelo ireo nataontsika dia hisy paozy kely intelo ihany koa tsika ao anatin'izay. Dia tsy andrelitsika fa tonga dia lasa rytsika nijery ny antsoina hoe mpianatra. Dia eto alohatsika dia mila mifankahazo fa misy ny atao hoe mpianatra dia misy ny atao hoe mpianatra. Ka ny mpianatra resahana eto dia tsy elève akory. Ao tsika tsy le elève le manao tablier mandeha makany mpianarana akory. Zay zany aloha voalohany indrindra mila azontsika. Le manao mpianatra zany tsy hoe mitondra olona hoe andao hianatra tsy zay. Tsy étudiant ihany koa satria antsoina hoe étudiant ihany koa zany le mpianatra amin'ny ambaratonga ambony. Ny ambaratonga fototra izy antsoina hoe élève dia rehefa ambaratonga ambony izy antsoina hoe étudiant. Tsy izay le mpianatra iresahantsika eto. Fa le mpianatra resahantsika eto rehefa miteny frantsay moa izy dia mazava kokoa amin'ny teny malagasy ny heviny dia le antsoina hoe disciple. Amin'ny teny grika izy ny nakana azy ao anaty baiboly, nandikana azy hoe mpianatra ao anaty baiboly disciple io dia ohatr'izao ny sariny matetes avy amin'io zany nakana ny antsoina hoe mpianatra. Dia ny mpianatra ny disciple anisan'ny malaza raha ohatra ka manao filozofia tsika dia Sokraty. I Sokraty dia nanana disciple ny Platon. Dia i Platon tena manaraka ny Sokraty hatraizatraiza dia miombona amin'ny Sokraty dia manaraka ny fampianaran'ny Sokraty sy ohatr'izany. Dia avy eo Platon indray nanana mpianatra antsoina hoe Aristote zay. Dia ny atao hoe mpianatra zany dia olona le ohatra tahaka ireo hoe olona manana fifandraisana akaiky. Raha ataoko ny famaritana anazy dia tahaka izao hoe olona mifikitra maître ray mba hitrandraka zavatra teorika sy pratika avy aminy zay. Olona mifikitra amin'ny maître, ataoko hoe maître zany raha satria mpampianatra zany, satria mpianatra le ray dia ny ray zany tokony hoe mpampianatra. Mifikitra amina maître ray dia hitrandraka zavatra teorika, zavatra teoria fa pratika ihany koa. Zava-dehibe zay hoe teoria sy pratika zay satria zay le hodiliantsika eto zany amin'ity fotoana ity. Na ny io définition io zany na ny grika définition ny grika io. Raha ohatra indray jiosy dia nilazany jiosy azy dia hoe
mpianatra Tora ohatra mifikitra diso le ordi mpianatra Tora mifikitra maître iray izay ampita amin'ny fahalalana ny soratra masina sy ny fomba jiosy fomba fivavahana jiosy zany de jerenareo fa misy teny anankiroa miverina eto fa diso moa nanaovako azy ty mifikitra maître iray zay mihitsy le izy mifikitra amina maître anankiray zany ny lay mpianatra de ny zavatra ataony de misy théorie na fahalalana ny soratra masina izy ho an'ny jiosy de misy pratika na le fomba mpivavahana izy ho an'ny jiosy zay zany ny antsoina hoe mpianatra raha hevitra amin'ny akapobeany fotsiny resantsika hevitra amin'ny akapobeany fotsiny resantsika de zay ny atao hoe mpianatra définition générale io tsy ao anaty tsy any baiboly akory zany fa anina fiainana akapobeany hoe zany atao hoe disciple olona mifikitra maître ray mba hitrandraka fampianarana théorika sy fampianarana pratika avy aminy na hoe mpianatra Tora mifikitra amina maître ray mba hampita amin'ny fahalalana ny soratra masina ny fomba fatatsika efa Jesosy Kristy nanana mpianatra fa anisany hitatsika koa fa Jauna koa nanana mpianatra Jauna mpanao batisa zany Matthieu 5:12 izy hoe rehefa reny Jauna tao an-tranomaizina ny asa nataon'ny Kristy de naniraka ny mpianany izy Jauna naniraka ny mpianany izy Jauna ihany koa zany dia manana mpianatra Marka 2:20 tsy Jauna ihany tamin'izany fotoana zany de ny fahadianina ny mpianatra Jauna sy ny fariseo mpianatra Jauna zany sy ny mpianatra ny fariseo de avy izy ireo ka nyteny tamin'i Jesosy hoe nahoana ny mpianatra Jauna sy ny mpianatra ny fariseo no mifadianina fa ny mpianatra kosa tsy mba mifady io mpianatra ny Jauna sy ny mpianatra ny fariseo mifadianina fa ny mpianatra Jesosy Kristy tsy mifadianina ono tamin'izany tena ny zavatra resahany Jauna nanana mpianatra, fariseo nanana mpianatra, Sokrata nanana mpianatra, Platon manana mpianatra, ohatr'izay le izy zany manaraka i Jauna zany eto le maître mampita fahalalana théorika sy pratika ny fariseo zany le maître mampita ny fahalalana ny soratra masina sy ny fomba jiosy ao manomboka fakazo tsika mena anankiray nareo Matthieu 2:20 hoe ary tamin'izany de lasa ny fariseo ka nykondoa mba hamandrika azy amin'ny teniny koa naniraka ny mpianany ny fariseo mba amin'ny Herodianina akeo aminy izy ireo ka nyteny hoe mpampianatra ho fantatra hoe fa marina ianao ka sy sisa rehetra tsy iny jerentsika fa tiatsika ho hita fotsiny hoe nanana mpianatra tsy Jesosy Kristy rery ihany nanana mpianatra fa Jauna nanana mpianatra ny fariseo koa nanana disciple ary na i Paoly koa raha zany amin'ny mampianatra azy talmide moa ny filazan'ny mpianatra amin'ny teny hebreo talmide matetes izy amin'ny teny grika de Paoly koa talmide an'izy tamina jiosy azy asan'ny apôstôly 2:20 hoe lehilahy jiosy ozy izy Paoly ateraka tany Tarsosy any Kilikia nefa teo amin'ity tanàny ity Nabea de teo anilan'ny tongotry Gamalielaka nampianarina tsara ny lalàna avy tamin'ny razana ary sary-piaro tokoa tamin'Andriamanitra i Gamaliela koa zany de anisan'ny maître ny Paoly taloha zay dikan'izany le fanaovana mpianatra io zany tsy zavatra vaovao io na ny foroniny Jesosy Kristy fa zavatra efa fanao tamin'izany fotoana zany de misy foana ny maître de misy ny disciple ao anatiny zay ny mpianatra fa raha ijery amin'izay tsika hoe ohatrany ahoana indray ny mpianatra Jesosy Kristy ny atao hoe mpianatra Jesosy Kristy de ny Marka 7:17 sy 14 no ijerentsika azy raha ohatra ka sitrapony tompo fa efa andalana le izy de ho avy eo de izy boky kely feno fampianarana tanteraka teny toa de feno tanteraka mihitsy fampianarana mety mihoatra n'le zavatra ho resantsika eto ary ny any anaty boky de izy boky kely amidy amin'ny vidiny 2,000 ariary
rehefa vyeo afaka mandray noty nareo a fa afaka miandry le boky ihany koa ao anatin'izay photocopie zany 2 ariary zany fa tsy meritreritra hoe tsisy tombony mihitsy ao anatiny marika toko 7:17 sy 7:20 dia zao vaky ny teny hoe ary niakatra teo tendrombohitra Jesosy ka niantso izay tiany akeo aminy dia nakeo aminy ireo ary naneny 12 lahy izy hiaraka aminy sy rahany itory-teny zay reo zany io zany le définition-na mpianatra le 12 lahy mpianany itsika tsara hiaraka aminy aloha voalohany indrindra dia faharoa irahiny itory-teny zay zany ny famaritana ny mpianatra raha le mpianatra Jesosy Kristy kosa indray ny resahana dia io hoe hiaraka aminy sy rahany itory-teny io dia zao zany ny atao hoe mpianatra zany rehefa ataony safety dia olona mpanaradiany Jesosy Kristy ny mpianatra dia olona mpanaradiany Jesosy Kristy sary io aza meritreritra hita olona manao akanjo fotsy lavabe ry aloha ery dia sary io mba ahafahantsika mahita hoe mpanaradiany Jesosy Kristy ohatra ray rehefa niantson'ny Filipo ho mpianany Jesosy Kristy eo amin'ny Jaona toko 1:7 dia ozy izy hoe miampitso dia te hiala ho an'ny Galilea Jesosy ary nahita ny Filipo izy ka niteny taminy hoe manaraha tanareo manaraha na hoe andao ho tonga mpianatra dikany hoe mpianatra olona manaradiany Jesosy Kristy raha izay raha ny atao hoe mpianatra dia inona avy ireo fepetra atonga hoe mpianatra atonga ny olona ray ho mpianatra eto zany Jesosy Kristy miantso hitanareo Jesosy Kristy niantso teny tamin'ny Filipo hoe manaraha